vahintsika eto amin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny plateau amin'izao alina izao ny maître Willy Razafinjatovo fantatry ny maro amin'ny hoe olala miarabanao tompoko tonga soa misaotra amin'ny famalina ny fanasana ny fanontaniana avy hatrany manitikitika ny mpijery maître ny amin'ny iny fanazavana ny entin'ny mpitandro ny filaminana iny ilay terme hoe flagrant délit na hoe tratram-bodiomby izay noresahan'izy ireo nentina nanamarinana ny fisavana nataony manahoana ny fahitanao ny fanazavana ny entin'ny mpitandro ny filaminana. Mirava ndrehetra koa ampanajana sapikavana ny tenako raha ohatra nasonareo ny tenako maro arapetraka tsara aloha voalohany fa tsy misy fiandaniana amin'ny antsony aloha fa mipetraka ho mpianatra lalàna mianatra lalàna ny tenako dia mamaly amin'ny tsy fahafantarako azy hoe tokony ho izy eo amin'ny lalàna. Resaka flagrant délit tsika mety sa tsy mety reny fomba natao reny raha ohatra jereo ana amin'ny fomba natao tamin'ny an'ilina izy a tonga dia vantaniko hoe tsy marina izany fa tsy misy flagrant délit. Flagrant délit dia hoe tratram-bodiomby izay fotsiny ngety fa mampazava izy tratram-bodiomby nanao inona le olona ary tratram-bodiomby mitondra vola fizan'olona hoe bedra mitondra vola loratretra afaka mitondra vola na ny aposy na anatin'ny soutien-gorge ary zasina na anaty silipo azo asiana vola na anaty tomobile na malarevy zany na anaty moteur zany ny ambony seza zany na ny ambany seza tsy misy fahadisoana. Tsy misy tokoa moa zany lalàna ve mamaritra hoe eloka na tsy eloka mitondra vola tena tsy misy mihitsy zany tout ce qui n'est pas interdit par la loi n'est pas du tout punissable. Raha ohatra tsy voalaza lalàna fa hoe fahadisoana zao dia azo atao zany dikan'izay zany ny vola ataontsika hoe misy hoe mpanao dabokandro vidy omby izy ataony izy amin'ny volany vola firy ny tedaviny olona reny fa mividy andreny izy mpividy bois de rose aiza ny asiany volany mpividy vatosoa atao izy amin'ny vola ataony any am-posinao sa atao ty amin'ny posy maître Willy ataony any aminy iny ary tsy voafetra satria misy vidy hatrany 20 milliards vidin'le vato miletra ataoka atao aiza ary le vola amin'izay fotoana izay tsy maintsy hoentiny miaraka aminy ary tsy misy lalàna za manao metraka défi zany nizaniza hoe mba toroenao hoe misy lalàna milaza hoe tsy mahazo mitondra vola ny olona fahafantarako azy hatramin'izao dia afaka mitondra vola foana ny olona ka le flagrant délit ny flagrant délit dia hoe misy police de la route hoe mitsangana eo nao ny asany andavanandro dia mandalo ny tomobile rehetra dia samy savaina daholo fa ity ketrake dia narahana zay fa nazavana isan'ny fanazavana ny entin'ny mpitandro ny filaminana ny hoe narahana izy ary hita le hoe nisy vola tao anatin'ny coffre tao anatin'ny malarière ny automobile ary nisy resaka nandeha hoe isy mardi noir en connaissance de cause raha matolo lantre kotomanga zany rehetrarehetra zany efa fahiany foana hoe isan'izao ny isan'izao ny minona sana tsy mbola nisy zavatra niseho ary tsy mbola misy zavatra teraka fa fialatsiny zany satria le flagrant délit lazaina am'izao fotoana zao zay fanazavana zay dia tonga dia efa mitony tena zany mpitandro filamena fa hoe tena tsy nanara-dalàna mihitsy satria nanao narahany foana le olona zany dia rehefa tonga tany aloha dia ny sakanany zay dia dikazay hoe misy préméditation fanomanana narahana foana le olona fa ny flagrant délit eo ampanaovana azy acclamation publique hoe orakoraka ny olona io fa mangary posy io fa mamon'olona manao zao eo no eo zay natao flagrant délit fa tsy hoe zavatra homaniko dia raha ako avy tany zany angamba nanaraka ihany ako tamin'ny télé alina dia misy député anankiray mantany mafy dia mafy mihitsy hoe ay zany mandady de percussion naovana an'izao inefatra indimy angamba ay zany nanaovana sana zao tsy misy valiny mihitsy ary za milaza aminareo akitsirano fa mampalelo anahy mihitsy le gendarme sy le service d'ordre nanao le zavatra satria matsapa tena zany le service d'ordre fa hoe menatra izy fa hoe baiko tsy aleny baiko fotaka be baiko tsy silana azy mihitsy zany hoe tsy azo rana satria ratsy le baiko dia menatra izy manateraka izy dia tsy hitany atao fa voatery miteny moramora izy voatery izy tsy afaka mamaly zavatra izy satria tsy ho misy zany izy rehefa avy eo tsika maître resaka misimisy kokoa mikasika an'le hoe mahasolombavim-bahoaka andra-matolo lantre kotomanga fa ho resantsika aloha zao ho an'ny mpijerana tokantrano le hoe lalàna
droit tsotra ho an'ny olona mba hahafahan'ny olona mahazo amin'ny maolona ny lalànanao inona no azo andikanany reny fihetsika natao ny mpitandro ny filaminana zany omaly ireny ary zareo ny resaka ihany koa ny amin'ny hoe contrôle de routine natao nefa tena ny rongo basy mihitsy ny mpitandro ny filaminana omaly ny contrôle de routine hitatsika rehefa mandeha anao atsirabe dia misy gendarme na polisy manakana anao antsotra izy fa tsy narahana koa le tômôbile fa mandalo dia sakanana zay natao contrôle de routine fa itio na ny mpitandro filaminana nge dia nanazava sy ny tena narahana etrany izy osy izy dia manao zay manao kagolona koa aiza nisy contrôle de routine ohatran'izany tsy zany fa mbola averiko fa le baiko namaly koa nge reo mpitandro filaminana reo hoe zay nge manatanteraka baiko zay manatanteraka baiko fotsiny dikan'izay zany tsy manana le hoe initiative hoe conviction mihitsy anao amin'ny asan'le mpitandro filaminana fa natosika fotsiny forsaina nohony lefa ngeza loatra leo ambony mpanome baiko dia tsy afaka namaly na dia misy ary le atao hoe baïonnette intelligente tokony afaka nandaly izy nefa tsy nohony ny fahabeazany loatra le sandry sy le baiko nomen'le olona amboniny ka zay rehetrehitra zay zany milaza amitsika hoe tsy marina mihitsy le hoe contrôle de routine ohatrany hoe polisy isanandro mandaly eto zao tokorondrano eto dia misy polisy isanandro fa tsy foronona kory hoe asinina polisy be da be dia manao kagolona dia misy an'zao zao andrasana misy tobetetra mandalo fa tsy ataon'iny iny fa andrasana tobely anakiray iny zay vao ataon'zao tsy contrôle de routine zany diso zany fa aza mifamitaka tsy mety zany nilaza teo ny fianakavindra mato l'entrecotemanga eo ihany koa ny avy amivondrina politika maparany amin'ny hoe ametraka fitoriana aradrariny zany ny ametrahana fitoriana inona ny azon'izy ireo ametrahana fitoriana amin'ireny zava-nitrango ireny azo natao tsara manao fitoriana satria na ny constitution ary lalampanorenana amin'ny article 12 article raha sozafady article 12 na article 12 alinéa 2 dia milaza fa hoe tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire dia rehefa avy eo zany afaka mandeha zany olona nandeha zany le madame lanta amin'ny alina io dia zay zany dia efa arovany lahampanirena hoe afaka mandeha zay tiany atao fa tsy hosakananao kory izy rahanao tahaka an'izay ratsy hoe anga efa fantatrao fa misy hoe phobie any hoe vola sandoka ny amin'ny any na nisy n'olona ny olona kory hoe iny misy volako 1 milliard nangalariny olona iny anatin'ny toabile iny zay no mety ataontsika hoe flagrant délit ka raha ohatra akasinitsy zavatra dia diso ary foana dôdôly za fanazavana rehetra zany fa tsy fotana le izy ary mbola milaza koa ny constitution fa hoe ny olona rehetrarehetra dia azony atao raha polisy zany sy gendarme zany manao ny fisamboana fa pas de brutalité policière tsy azo atao mihitsy zany araky lalam-panorenana ka maninona toroanao grenady le olona ao anaty tômôbila zao izy zao araky olazainareo hoe engene vao diso zany hoe miady ny fahafatesana zay ve mietrehitra hoe tsika vous êtes fier menatra toko malelahantena koa menatra hoe nanina natao an'zao le vehivavy satria tsy zay mihitsy le hoe dikany hoe fanomezana fahefana olona tsy zay mihitsy nydikany hoe fanomezana basy ny olona sy ny fitaovam-piadiana fa iarovana fa tsy hamonona akory ndrindrindrina fa hoe mbola tsy meloko i olona io ny lalàny le toute personne est présumé innocent dikany mbola tsy misy fahadisoana mihitsy raha tsy mbola misy didy mpitsarana milaza hoe meloka le olona ka didy raikitra zavatra zay ka aiza ho aiza amin'izao fotoana izao no fanamarinana le fihetsika rehetrehtra natao tamin'ny alina mbola itoy moa zany fanontaninareo fa dia ajanontsika am'izay le zany na fitintsika anatin'ity fanadihadiany ity aloha ny voalazany lalàna rehetra mikasika izay hoe zon'ny solombavim-bahoaka izay ity ny voalazany lalam-panorenana ny fehezanteny faharoa amin'ny andininy fa 17 tsy misy solombavim-bahoaka azo enjehana nasamborina amin'ny raharaha-keloko mandritra ny fitaovam-pivorian'ny antenimera raha tsy mahazo alalana avy amin'ny birao mahatry ny antenimera immunité parlementaire no iantsony fepetreo zo na tombonjo omeny lalàna fototra ny olom-boafidy fepetra na koa principe universel ihany koa satria fahita maneran-tany na ivelan'ny fitaom-pivoriana aza mizaka io zo io hatrany ny solombavim-bahoaka tsy misy solombavim-bahoaka na dia ivelan'ny fitaom-pivoriana aza azo samborina raha tsy nahazo alalana amin'ny birao mahatry ny antenimera-pirenena raha tsy tratra ambody omby tratra ambody omby na en flagrant délit
tsy manome pitsopitso momba io ny lalam-panorenana noho izy vaombolana fampiasa maneran-tany vocabulaire universel ihany koa. Ny andininy fa 400 amin'ny fehezan-dalàna momba amin'ny paikady eloka na ny code de procédure pénale ny mamaritra izany. Sokajiana ho eloka na fandikan-dalàna tratram-body omby ny eloka na koa fandikan-dalàna rehetra mitranga amin'ny fotoana tsara anazy na vao nitranga. Paikady eloka izay mifehy amin'ny ankapobeny ny fomba fiasan'ny polisy mpanao famitorana eo amin'ny fanenjehana eloka sy fandikan-dalàna rehetra. Tsy voahaja maître ny lalàna mifehy ny zony solombavam-bahoaka isan'ny voaresaka izany tao anatin'ny fanadihadiana izay narahantsika ny tsesy teo. Manahoana ny fahitanao ny zava-nisy omaly amin'ny raha oharina amin'ny zavatra voasoratry ny lalàna indrindra ny lalam-panorenana? Zao izy tsy ilaina olona nanatra lalàna nanakany amin'ny université mamaky an'io article 73 io alinéa 2 fa mazava loatra voalaza teo fa hoe raha ao anatin'ny session parlementaire dia tsy azo samborina ny député raha tsy mandalo na mahazo autorisation amin'ny bureau permanent. Ambon'io ary tsy nivakina manko tsy nilazaina teo zavatra zay nitoy ihany io alinéa 2 io hoe aucun député ne peut pendant les sessions être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle. Dia mbola mitoy izy hoe qu'avec l'autorisation de l'Assemblée sauf en cas de flagrant délit. Izay zavatra zay nefany dia miemitra lavidavitra sika dia jerevantsika any amin'ny article 13 ny constitution io ihany alinéa 2 dia milaza ny alinéa 2 ny hoe nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente hormis les cas de flagrant délit. Zany hoe tsy misy azo atao mihitsy fanaovana perquisition na izanazy na tsy député ary izy indrindra fa député raha tsy misy ordre écrit baiko voasoratra avy amin'ny mpitsara mahefa fa tsy dia hoe mpitsara rehetrarehetra koa hoe azo lazaina fa afaka manao an'izay fa mpitsara mahefa compétente. Zay le antsoina hoe mandat zany. Mandat de perquisition ka raha tsy misy mandat de perquisition tsy mety azo atao manina olona forcena ohatran'izany tsy mety zany dia olona fa aza mampijaly vahoaka azo atao an'izany fa manara lalàna tsy vita an'izany fa ny perquisition ke tsy azo atao mihitsy ao alohany 5 maraina sy ao ririvany any amin'ny 7 hariva. Perquisition omaly lazaina fa perquisition natao omaly tsy efa 12 alina ka aizany mampety an'izany aizany isy perquisition atao 12 alina zany diso zany manoinana mampisaliana vahoaka ohatran'izao izay nataoko hoe manahirany ty fahefany ty satria ohatrany tsy zakan'le olona le izy teo zao nanaraka teo hita amin'le nasehotsika teo dia les gendarmes tsy niresaka tamin'le bureau permanent ny député tena hitako miafiafy mampalelo mihitsy izy tsy afaka miteny moramora manao mampalelo satria mbola verika le baiko mihitsy namena azy no tsy mety ratsy mamenatra an'le gendarme manao an'le zavatra dia manjary miafiafy le olona na tokony hoe mavita tsara ny asany le gendarme le sécurité manjary miafy satria le baiko namena mihitsy nihitandreo fantany ola nianatra lalana koa nge le gendarme fantany fa tsy mety amin'ny andro alina ve tsisy flagrant délit ve dia sainao atao zavatra ohatrandrenika mampalelo koa le gendarme sy sécurité fa aza atao andreny fa mamenatra le olona mamenatra mivahoaka sy manomenatra zany velany koa. Aiza le hoe fanjakana tan-dalàna zay tsy misy mais non pas du tout izay ino vazavazaina za aloha miteny foana fa hoe satria miteny angambany ao lalàna dia miteny zavatra sy mangataka foana hoe arao re tompoko ny lalàna rehefa manaraka ny lalàna nge nareo tsisy afaka mifamaly aminareo mihitsy satria fantatra fa marina zay fa rehefa tsy manaraka lalàna ianao dia hitan'ny olona foana tsy zay ohatra ny teneny koa santrandro fa hoe rehefa manao zavatra tsara ianao manao zavatra ampahamarina ianao sarotra amin'olona ny teny anao fa rehefa tsy mety ny ataonao tsy ao anatin'ny fahamarina sy ny rary sy ny hitsiny dia tsy maintsy hiteny foana ny olona satria marary izy vahoaka reo nametraka olona hosolo-tenany misidy olona hosolo-tenany ikarakara azy ka raha tsy zay nataon'le olona tsy maintsy miteny le olona fa hoe tsy mety nataon'ny olona io sy ny rehetrarehetra ohatran'izay ka tiako tenena amin'izany dia ny hoe oka anaraky ny lalàna satria zao inona mahatonga atsika eto sy resaka ny zavatra raha ohatra netiny ngena zavatra nataon'ny mpitandro filaminana maly tsy resaka an'izany androany
fa tsy mety izy de voatena miresakitsika ary sy mbola verika any fa hoe rehefa marina de marina rehefa diso de diso fa za tena za moa ko raha miresaka an'izany mbola verika fa za tsy mitambitamby toerana tsy mila toerana tompoko tsy mitady seza fa malagasy ny tenako mipetraka marina sy ny itsiny dia milaza hoe mety zao sa tsy mety zao mpitandro filaminana matetika tenentsika na izao tsika miteny fa hoe diso reo sao za mahita fa tsy diso kosa zareo satria nanateteraka didina very foana zay satria le mpanome baiko no diso raha namaly teninao manko satria misy fantenapetraka ao teo hoe zo arary mihitsy raha mitory reo fianakaviny député marary io na ny tena ny ora mato marary io satria tsy nekeny lalàna mihitsy le brutalité policière ohatran'ireny sy fanaovana tsinitsiny aloha flagrant délit tsy misy sy indrindraindrindra koa l'immunité parlementaire tsy ny respectena na ny fangalanana ny volany olona io amin'ny tsirariny satria jaune mitondra an'le volany Sashanao maître nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ny tiality tsy ahevina ny maître Willy Razafinjatovo fantatry ny maro amin'ny hoe olala no ny vahiny nitondra fanazavana petsaka mikasika amin'ny lafiny lalàna zany tamin'ny tirara mikasika ny solombavao kalanto arakotomanga ity